Miarabana ny tokantrano manaraka ny meteontsika ny anomboana anazy toy ny mazatra ny sary azo amin'ny zana-bolana mbola mipetraka hatrany ny araona izay narahana herikandro sy orana amin'ny morontsiraka atsinana nosy iny tamin'ny tian'itya ho any ilany andrefana kosa dia mahazo vahana hatrany ny oram-baratra raha ny telo andro avy dia mbola saika mitsofobe amin'izay ny androntsika amin'ny ankapobeny ny maraina mety mbola milatsaka ny maripany indrindrindrindra ho any avoatany misy ny herikandro na ny orana malefaka ny ilany atsinanana fa ny atoandro kosa dia mety ahitana oram-baratra izay orana avy any andrefana amin'ny ankapobeny no mikisaka ho any avoatany sy ny ilany atsinanany nosy izay eo ihany koa ny fisian'ity araona hitantsika manatona ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny ny maripanantsika ihany koa dia mety misy fidinana hatrany aloha ny maripana ho any avoatany sy ny any amin'ny ilany atsinanany nosy raha ny telo andro ho avy mahakasika ny rivodoza tsy misy ny fitonana rivodoza raha amin'ity telo andro ho avy ity aloha izany no jerentsika na oresana amin'izao fotoana izao toy izao ny toetrandrontsika roa ny rapiso avy maraina dia misy ny orana amin'ny morontsiraka ny faritra atsinanana sy ny faritra vatovavy ary ny any amin'ny faritra fitovinany iny mety ahitana tanivodraona araikotroka koa vao maraina ny faritry boeny sy ny faritry melaka ary ny morontsiraky ny faritry menabe ny ambiny dia mandraondraona raha indrindrindrindra ho any ilany atsinanany avoatany ny anakafa kosa dia mivalika ny masoandro raha ny apiso tolakandro miverina ny oram-baratra amin'ny ankapobeny saika amin'ny ilany andrefany Madagasikara iny ary mety hitatra aty amin'ny tany Madagasikara faritra Nalamangy tasy sy vakinankaratra izay tanivodraona mety araikotroka izay ary mitohy hatrany ny orana amin'iny morontsiraka atsinanany nosy manomboka dia amin'ny morontsiraka Nalanjorofo izay ka hatrany amin'ny morontsiraky ny faritry vatovavy ny ambiny dia maina hatrany ny andro raha ny maripana vinavina amin'izay arapiso izay mety midina hatrany amin'ny 7 ho any ambony indrindra raha ny avoatany ary tafidina hatrany amin'ny 7 kosa ho any morontsiraka atsinanana sy ny any amin'ny morontsiraky ny faritra nosy ny any andrefana dia raika amin'ny 30 ka hatramin'ny 5 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny arapiso izay ho any androny sabotsy kosa indray mbola mitohy hatrany ny oram-baratra indrindra ny tapakandro ariva saika manerana ny nosy akoatry ny tendrony atsimon'ny Madagasikara ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana izay ny faritra nosy ary ny faritra andro ireo zany maimaina amin'ny ankapobeny amin'izay androny sabotsy izay ny tolakandro moa zany fa ny maraina mety ahitana rahona ihany ny avoatany sy ny ilany atsinanany nosy iny mety mbola mitohy ny orana zany raha ny maripana vinavina dia manodidina ny 12 any avoatany ary eo amin'ny 17 eo hatrany aloha zany ny any amin'ny tapany atsimo atsinanana ny any amin'ny tapany avaratra atsinanana kosa sy 20 ka hatramin'ny 3 degré celsius ny any andrefana dia mbola misy mahatratra hatrany amin'ny 4 degré celsius ny maripana vinavina amin'izay androny sabotsy izay hatrany ny androny alahady dia mbola misy hatrany ny oram-baratra saika manerana ny nosy vao maraina dia efa mitohy izay aloha manomboka izay ny morontsiraka atsinanany Madagasikara maimaina hatrany ny andro ary tapany atsimo amin'ny faritra atsimo andrefana ny faritra nosy ary ny faritra andohy ny maripana dia eo amin'ny 20 degré celsius eo raha ny avoatany ary 17 hatrany aloha zany ho any morontsiraka atsimo atsinanany nosy zay miova firy koa izay ho any tapany avaratra atsinanana miverina 30 degré celsius ny maripana ambony indrindra vao vinavina any amin'ny faritra Betsiboky iny amin'izay androny alahady izay hatrany aty amin'ny tapany atsimo andrefana ihany koa aloha zany dia eo amin'ny 30 ka hatramin'ny 13 degré celsius ny maripana vinavina amarantsika azy entana hatrany ianao hitsidika ny page ny Facebook ny Météo Madagasikara izay hitanao any amin'ny afoibe ny famantarana ny toetrany ny andro eo ihany koa ny site web na ny tranokala moa zany www.meteomadagascar.mz ary koa ny YouTube Météo Madagasikara misy ihany koa ny application mobile Météo Madagasikara officiel izay ny météo tsika tamin'ity an'ity ara-pisinay fotoana manaraka